Fahadisoana dimy ataontsika rehefa manao application amina université aty États-Unis isika sy vahaolana dimy mifanaraka amin'izay. Voalohany, manome lanja be tsika na manao lolaharana zavatra kely lanja kely am'lay application amina université ohatra amin'izany ny fifantohana loatra amin'ilay lettre de recommandation sy personal statement. Vahaolana amin'izay misy ilaina anazy ireo zavatra anankiroa ireo fa mety any amin'ny hoe 3% any fotsiny ny vesatrany amin'ny application ny olona anankiray rehefa manao application amina université aty ny olona ray, fa ny naoty no tena manan-danja be. Noho izany zany raha ohatra ka hoe mbola vao haka baka de izay aloha no ifantohana tsara be mba ahafahana mahazo naoty tsara. Rehefa azo le naoty baka de mifantoka indray amin'ny fahazahoana naoty tsara amin'ny test anglais. Raha ohatra moa zany ka efa nahazo naoty baka na ohatra hoe efa manana 4e année amina université de test anglais no atao izay azahoana naoty tsara aminy. Faharoa, rehefa maheno tsika an'le hoe amin'izao fotoana izao ny deadline ny application de tena hoe miandry efa ho tena akaiky mihitsy le fara-fisoratana anarana vao mandefa ny dossier tsika de aveo tsy mahazo bourse na mahazo bourse fa zara fa bourse no azo. De vahaolana amin'izay homany tsara de ny meloa ary ataovy vita soamantsara sy vonona tsara daholo ny dossier melohan'ny isokafan'ilay application amina université aty satria na de tsy miteny an'ity aza ny université de mila ataontsika ao an-tsaina hoe ny fomba fiasan'zareo de ilay hoe first come first serve foana, de amin'izay fotoan'izay zany ny olona mandefa dossier meloa foana no mahazo tombony. De fahatelo, diso filière. Betsaka amintsika zao no miteny hoe ity no tiako atao de lasa fotsiny mandeha manao application. De misy koa ohatrany manana an'le fomba fisaina hoe za tsy tia matematika na hoe za tsy tia zavatra littéraire mihitsy de zay mampatonga anahy manao an'ity, fa tandremo tsara, tratran'ny surprise rehefa tena mianatra aty amin'izay manao an'le programme. Ohatra fotsiny zao ohatra anahy zao ny diplômako voalohany taty de resaka science politique relation internationale, fa rehefa tena nianatra sy nandray an'ny cours rehetrarehetra ny ilaina de nisy matematika be mihitsy ny taona de littéraire ary no sokajin'ilay programme. De vahaolana amin'izay raha ohatra tsika ka manana filière ao an-tsainao tianao atao andehanana mianatra aty de adiadio tsara aloha sy dinio tsara hoe inona avy ny cours tsy maintsy alaina raha ohatra ka te hahazo an'iny diplôma iny amin'ny alalan'iny programme iny. De fahaefatra, ho antsika efa mahay miteny anglisy, amaivantsika be ilay test fitsapana teny anglisy idirana mianatra aty. Be da be ireo ankizy na olona efa tena mahay miresaka tsara amin'ny anglisy fa rehefa maka an'io test io de tsy mahazo naoty tsara de tsy tafiditra akory amina université aty États-Unis. De vahaolana amin'izay raha ohatra tsika ka efa mahay miresaka tsara amin'ny anglisy de farafaratsiny manaova pratika an'ilay examen mandritry ny eo amin'ny 3 volana eo farafahakeliny. Raha ohatra indray moa ka mbola tsy mahatoky tena tsara amin'ny anglisy de any ho any amin'ny 6 volana any no tena idéaly. De fahadimy farany, be safidy loatra tsika amin'le université tiana andehanana kanefa ny naoty ny dossier ny application tsy mifanaraka akory amin'ilay réputation an'ilay université de tsy tafiditra mianatra akory ao amin'le université na hoe tsy mahazo bourse mihitsy sy ohatran'izay. De vahaolana amin'izay efa nanao vidéo zay antsoina hoe scholarship negotiation de ao amin'ny vidéo io manazavazava hoe
raha ity ny dossier anao ty avy ny notinao sy ny sisa de ireto ny rankinina an'le université de mety ho tafiditra ao ve ianao satria arakarak'le rankina an'le université sy ny mombamomba an'le université no mety atafiditra anao ao sy mety azahoanao bourse. De zay ny androany fa de amin'ny manaraka indray ary mazotoa.